Arahabatsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'izao maraina izao. Édition spéciale ity izay nampitondrana ny lohateny antso ho amina unité nationale. Tsisy resaka dossier eto tsisy resaka fitenenana nizaniza lafa politika fa antso mitodika amina ankolafin'olona zay ho tanisaiko any amin'ny farany. Zany hoe hitodika amin'olona vitsivitsy maromaro atao hoe fototra ny miazona ny fiarahamonina malagasy no ataoko amin'ny farany fa mialohan'izany dia hanazava aminareo ina ny antony tongahy hanao an'izao antso zao. Voalohany indrindra aloha mialana tsiny ho an'ireo zay leo mety hoe mahitanay eto foana hoe nga tsy zavatra atao fa tsy mihoatahoata amin'ny Facebook dia tsy olana mihitsy zany, afaka mizapenareo ary tsy manaraka mihitsy ny fandarana. Fa eto dia meko anareo ara ny mahereza fa tsy hijanona mihitsy ty tant que tsy afapo am'izay fitandrovana ny firaisan'ny pirenena. Zay eto amin'ny fanorenana miabo GDLR dia sarotiny amin'ny zavatra anankiroa: souveraineté nationale ary unité nationale. Io tena marque de fabrique na io. Zay ny avahanay amin'ny rehetrarehetra. Souveraineté nationale ary ny unité nationale. Tsy ndriko mihitsy io resaka unité nationale io amin'izao fotoana tena mizarazara zao ny olona. Mety very sasany fa fotoana very zao fa hoe ny an-tanimboanjo ny zava-dehibe, ny an-tanimboanjo zay irotsahantsika tompoko dia miankina amin'ny atao hoe orientation zay ataon'ny olona. Ary misy ny atao hoe leader d'opinion, misy ny olona mivohy zavatra ka misy impact any amin'ny terrain. Donc ny impact any amin'ny terrain zay ataotsika dia miankina be dia be amin'ny atmosphère sy ny rivotra iainan'ny olona manao an'lay zavatra sur terrain. Donc tsy araky ny fiheverany sasany azy mihitsy hoe zavatra fandaniam-potoana sy hoe fitiavana dia resaka eto. Ary ny zavatra tsy fantatrareo, ilaza zavatra aminareo hoe isaky ny avy manao carte sur table eto zay sy mostanina, ny aorinan'iny tompoko ny effet dominon'iny amin'ny fifandraisana amin'ny olona aorina tsy azonareo pesipesaina mihitsy. Fa nareo moa eto amin'ity écran ty tazanareo dozonareo hoe tsy mahita atao afa-tsy miteny Facebook ve tsy mitovy amin'ny olona poatahoata fotsiny zay fa sensibilisation. Ary après la sensibilisation dia misy olona sensibiliser mifanatona ary manao asa miaraka. Zay lay impact ny eto ka azavaina aminareo ihany. Zay ny hoe lafa hiditra amin'ilay zavatra tiako atongavana, misy atmosphère amin'izao fotoana zao, tension enao hoe misy tension le fiarahamonina malagasy ary mampatahotra le izy. Inona le tension? Misy olona fetsifetsy mahay misurfer ao anatin'ilay tahotra, mahay misurfer ao anatin'ilay atao hoe hatezerana, colère populaire, mahay misurfer ao anatin'ny fahasahiranan'ny olona. Dia misy olona vitsivitsy mety ho maromaro, les petits malins, les politiciens véreux, izay tsy miseho eto izy fa zareo no marionnettiste any ambadika any ka mahay manararoatra sy milalao ny situation. Milalao ny fihetsepotsika malagasy ao anatina situation mafana ohatr'izao. Ireo zay mivohy aminareo fa ankahalao retsy, ankahalao reroa. Zareo reo anefa ny ohatra amin'ny lafin'ny resaka géopolitique. Manana double langage izy. Miteny aminao izy hoe nationaliste, miteny aminao izy hoe sentiment anti ohatra français na anti zao. Nefa izy reo sady mamonjy an'ireny cérémonie mondaine an'ireny firenena zay lazainy fa asiana ankalanao reny, dia manatrika an'ireny le fikambanana zareo ohatra hoe Rotary Club, Lions Club, tolo le fikambanana sesatony izay fantatrareo tsara fa miaraka amin'iza. Izay ny zanany sy ny fianakavian'ny ray manontolo dia bien placé aty apita daholo. Ireny indrindra no manipule anao ho amina opinion, amina géopolitique. Dia enao le ty ambany ety zay tsy malala sy bisy ba
fa mandeha amin'ny hafanam-po satria mijery ny vaovao sy ny avoiziny olona de hoe andao zao zany hoe les sentiments de division et de rébellion ao anatina situation mamay ohatr' zao an rehefa tsy manana lecture malalaka tsy hoe malalaka fa lavitra fa entin'ny fihetsepon'ny olona hoe anti zao io anie tsy resaka tsy ampy fotsiny resaka sentiment azadiny fa en diplomatie c'est les intérêts qui comptent tsy ny fitiavana ny tolonanao zany mihitsy tena tiany zareo be le tolonantsika malagasy mahafinaritra be any zareo ilay refondation tsika mahafinaritra zareo ka de tamy zareo resaka katao tiako tenena zany hoe tandremo fa misy olona mahay manipule an'izany fa iny eo ihany fa eto am'izay le fampiadina antsika samy malagasy eo amin'ny sampino am'izay eto nareo ve tsy mahatsikaritra fa misy milalao ohatra fotsiny zao tsy fantatra zany iza nandoro an'lay rova mety zavatra tsisy fifandraisany mety ady entre anankolafiny mety ady ola mpisopatra mety tsy fantatro fa misy mahay milalao an'izay de mamadika an'izay rehefa aveo manao ny manipulation ny opinion publique dia hampiady ny mpino kristianina sy ny traditionnaliste mamofopofona zany le izy zany hoe misy le situation zay le valala misy fa ny plaza koa mahay dia ho avy am'izay ny fetsifetsy politicien sako ambadikin'io mahay milalao ny sentiment de mampiasa groupuscule an'olona traditionnaliste izy na mampiasa groupuscule na kristianina izy extrémiste kristianina ary tena misy za Christ pasteur amy teny eto misy kristianina extrémiste ampiasaina mpanao politique miprovoquer ireo traditionnaliste ary misy koa mpanao politique manipuler ny extrémiste traditionnaliste hametraka fankalana envers ny communauté chrétienne ne jouez pas à ce jeu-là za zany de tena contre ny extrémiste rehetrarehetra contre anareo extrémiste kristianao zay mandranitra ny traditionnaliste satria nareo ampiasain'ny olona politicien zay milaza fa kristianina izy de mivoy aminareo hoe tsika anangana fanjakana kristianina ao Madagascar za de contre an'izany l'état doit être laïque ny fanjakana ary je suis un républicain hatrany amy tsy nay maitiko ary nizaniza kristianina no mirotsaka ao anatin'izany zavatra zany dia hanohitra an'izany tout langage d'extrémisme dia c'est pas bon pour un pays fa misy matsy olona misy politicien vereux mahay mampiasa anareo reo de mitodika aminareo akolafiny roa zany ny extrémiste kristianina ary ny extrémiste traditionnaliste fa misy kosa ny olokendry kristianina ary ny olokendry traditionnaliste no atsoko androany hoe mitsanganonareo ary aza manaiky lalaoviny olona tsy tête brûlée ray roso telo no hanodikodina ny lohan'ny vahoaka malagasy ce sont des têtes brûlées amiko donc soyons vigilants am'ireny olona ireny fa zay olona rehetra fahavaliny atao unité nationale fa te imposer ny fijeriny asamy reraka ny azy no apetraka ho référence absolue dia amiko fahavaly pirenena izany quelle que soit la couleur et quelle que soit la religion et la conviction ananan'izany olo zany donc io voalohany iny le dorotrano roveny marina efa nisy foana zany fa tsy mampitovy azy tamy teo aloha sy ankehitriny mazava be tamy teo aloha fa eto manomboka misy mampiasa le izy amy resaka fivavahana ka ampiadivana communauté anakiroa zava-dozany zany mba mijerevanareo information am'ireny firenena lay any amy firenena rehetra mampisy an'io adina communautarisme io zava-dozany zany communautarisme zany fa sao de verinareo fa zavatra moramora zay ny voalohany faharoa ny resaka tamin'iny mahiny le rova teny Ambohidratrimo voaka tamy Facebook koa mifamaly koa ato ny ino misy ty ny misy resaka hoe andrina sy olotsotra tezitra le olona zay nafaranareo avy ny lavitra any de hoe tianay andrina mety hoe adin'olona anakiroa telo bien sûr fa ny problème misy manao récupération koa le izy
dia asiny zanasira sy carbonetra dia ho avy zany ohatra hitanao hoe misy fraction zany le fiarahamonina malagasy misy fraction anatiny misy fitsitokotokoana dia hiteraka hamoy indray ny ratra resaka andrina sy ova sy adevy io mbola fery vao io zany hoe hainy zao misy amin'ny lalaoany izy aty am'le communautarisme aloha dia atondray amina resaka caste kitiana koa ny resaka caste hainareo zany caste zany dia mbola tsy vita zay jeronareo tsara fa misy karazany firy le manipulation atondray ny resaka merina sy côtier de misy cause noble za zany tsy manao amalgame za tsy contre anareo zay milazanareo fédéraliste fa io cause nareo fédéraliste io misy mampiasa vilana de tokony ametraka tsara nareo zay manana discours fédéraliste hoe le unité nationale tompoko ambony na inona ny firenana anatsika ary mila atao aprimina posy aloha ny différence tsika raha vo ny unité nationale no vo kitikitika de io misy milalao an'io merina sy an'io de merina côtier le rafitra no ataovy mazava fa azasiana resaka merina zany azasiana resaka côtier zany mana proposition nareo étalon proposition nareo amy lafin'ny resaka structure tsy olany zany azavao ary mahatatesa débat académique fa aza manao débat passionnel zay problème anitako amy Facebook manao débat passionnel na sasany débat émotionnel fa tsy débat structurel donc zany raha tsy manana argument anao amina débat structurel administratif juridique et académique de apetra aloha fa lasa mampirehetrafo zavatra tsy tokony ampirehetina de misy be manao amalgame mampifangaro mihitsy ny resaka zavatra zay tsy tokony sy fandraisany ka ny tiako tenenay zany ny constatako de zao misy problème de fond mitranga am'izao fotoana zao ary ina le problème de fond de indramiko ny tenin'ny Lao Tse ny teny hoe quand on perd la justice dans un pays on tombe dans le chaos et les gens recherchent les racines de leur tradition. Io exactement zavatra mitranga eto Madagascar am'izao fotoana zao averiko citation de Lao Tse quand on perd la justice rehefa tsy mipetraka tsony ny marina sy ny aradrariny ara-pitsarana défaillant justice ny firenena anankiray on tombe dans le chaos ina le chaos tsy fantatra tsony fa mikorotana tanteraka tsisy mandeha amy loniny les gens recherchent les racines de leur tradition zareo tsara nge ny fiarahamonina malagasy fa marina ny teny Lao Tse io hoe ny firenena anankiray io zay izy no en faillite ny justice ka za mahita fa justice malagasy am'izao fotoana zao de tena en faillite ninona lazainy eto zareo reny zavatra mitranga reny tsy misy mandeha amy loniny tsy arahana ny zavatra ny procédure de ao anatina chaos tsika chaos zany tsy voatery hoe ambony ambany miady fa zany chaos zany désordre total zany chaos zany désordre de inona ny ataony olona misarangotra any amin'ny racine any am'izay ny olona mitady identité na régional la racine zany hoe effet sociétal le izy de normal be zany hoe mivoiziko ny maha entre guillemets ana mahamerinany voiziko ny maha satria défaillant les systèmes judiciaires les systèmes régalien aty ambony izay miaro ny fiandrianam-pirenena le souveraineté nationale tsy misy donc rehefa tsy mipetraka ny souveraineté nationale dia mitady natao hoe souveraineté régionale ny olona ary raha mbola toizana de souveraineté tena communautaire zany hoe tsy manana sentiment d'appartenance unitaire itsony le firenena satria ilay soi-disant netreretina hiaro azy higarantir ny stabilité ere ambony défaillant noho ny antony maro corruption politique sy ny sisy dia normal ny olo bon fa eto zany mipetraka amin'ny placeny olo hoe normal aleoko zay mahasoa anay eto amy faritrako mijereko amizay fa tsisy antenaina tsony ny any amin'ny fanjakana fohy be
zay le zava-misy ary tsisy maharatsy an'izany fa ny mampatahotra mbola veriko tsara satria misy tsy mahazo resaka le namana sasany miaccuse anay hoe antifédéralisme fa ny mampatahotra de zao les petits malins vont profiter de ça hametraka toetsaina communautaire za kosa aloha raha ohatra ka hanao fédéralisme nareo ka voizinareo toetsaina communautariste de za tsy d'accord satria un état fort unitaire zay vo afaka mieritreritra ny identité régionale ny américaine tompoka raha manana ny état fédéré de satria ny azy ny sentiment d'être américain zany ambony be mihitsy zay ry zareo vao miresaka hoe za avy any Texas za avy any Utah za avy any New York sy ny sisa apetreo aloha ny socle matanjaka be de hoe nation le unité nationale petraky zay fa aza petraky eo aza manorona zavatra ambony onaona mihitsy dia ny fananana fahaleovatena isaky ny faritra dia tsy tokony mihitsy mandeha amina dérive communautaire mialatsiny fa lasa ohatra hoe mitra un peu technique ny toetsaina communautariste de tsy ho tafavoaka mihitsy tsika satria misy olona fetsifetsy exploiter les blessures du passé dia izay ny fiatombohan'ny reny korotana any Afrique reny marina ny teninareo hoe tsy ny fédéralisme no mahatonga ny adipoko fa misy manararoatra an'iny dia mivily makany amin'ny atao hoe communautarisme donc inona ny garantie apetrakareo aminay mba tsy isiny atao hoe communautarisme za zany hoe de miinterpeller na ny ministère ny atitany sy zay nareo anao na de tsy d'accord amin'io style-ny concertation nationale ao ataonareo de alefako ihany hoe le communautarisme tompoko tena fadio mihitsy fa tsy mampandroso zany efa tsy hoe tsy mampandroso fa efa tsy tena en danger tsika no zany eto zany manoloana an'ireo zavatra mitranga eto am'le hoe fampisarahana hoe sentiment anti telle nation sentiment misy mampiady ny merina sy ny côté sentiment resaka traditionnaliste sy ny kristianina ny extrémiste ny resako eto l'extrémiste atady apiady an'ireo misy ola mi-exploiter l'extrémiste pardon apiady an'le vahoaka zay tsisy idirany ao anatin'le combat de za eto matahotra ny atmosphère am'izao de aloko mandeha mialoha foana hoe mitsangana ianareo reto andian'olona reto mba angatahako ao ianareo anciens généraux retraités zay fa tsy aperinasa tsony satria nareo efa raisy latony hoe ray aman-dreny toakaja mitsangana ianareo anciens politiciens efa nitsahatra tsy nanao politika tsony satria nareo manana position neutre nareo mpanao politika tranainy le senior ny resako eto efa tsy anatina antoko tsony efa tsy misehatra amin'ny parti politika itsony mitsangana ianareo leader charismatique toateny io tsy voatery manana dénomination na anarana fa tena misy leader charismatique le fitenentsika tompony teny ao Madagasikara misy io samy malala azy tsika leader charismatique toateny miangavy anareo zanahariste mialatsiny amitsika kristianina fa za mahitsy misy ny ankolafiny atao hoe zanahariste itsangana miangavy anareo ao le atao hoe les mains invisibles de Madagascar on se comprend fantatrareo malala ianareo tononoko eto satria aranareo reo les mains invisibles de Madagascar misy zany tompoko tsara fantatrareo voaka malagasy reny tsy hitanareo jamais eto amin'ny Facebook reny tsy hitanareo anao fanambarana any amin'ny re gazety reny tsy hitanareo anao fanambarana fa any ambadiky reo ary reo no rehefa reo mitsoka siffle hoe la partie est terminée de mijanona io miangavy anareo ao tsofony siffle farazao mitoya tena ifamono eto ny malagasy ary tena efa tena akaiky le izy mampatahotra miantso anareo koa ao ireo zay
atao hoe ray aman-dreny ara-drazana moa fahasalazana ntsony ny ray aman-dreny ara-panahy eto za tsy mitodika amin'ny FFKM na de niantso ary ny FFKM satria problème ny FFKM voafetra zareo ao anatin'ny structure zareo fa misy ray aman-dreny ara-panahy izay électron libre nefa nareo toteny atsangano ny arorikan'ny firaisam-pirenena fa tena en danger le vahoaka. Misy petit malin milalao an'io fibre io am'izao fotoana zao. Reo fibre reo, resaka caste, resaka foko, resaka fivavahana, dia ny marionnettiste ambony ny politicien. Dia am'izay zareo mahazo ny tadiavana. Todika manokana amina tsika vahoaka malagasy a, reo vahoaka malagasy. So de fa fotoana zao mba ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe am'izay tsika. Efa ampy angamba an'izay. Zay ny manipulevany olona tsika zay, il est temps qu'on grandisse. Aoka tsika tsy ho ataon'ny olona abrutiser ny olona. Ialatsiny am'le fomba fiteny vary amin'anana. Aoka tsika tsy anaiky ho abrutiser ny reto tête brûlée reto. Zay fatatsika ny zavatra manosika azy. Za dia profondément resy lahatra unioniste fa tsy séparatiste. Unioniste. Je crois à l'union, l'unité nationale. Ka arovy io. Tsy miresaka mbola rafitra eto, aza ampidirina, aza mamadika an'le resaka hoe ianao zany contre ny rafitra. Tsy resaka rafitra eto, fa resaka unité nationale aloha zao ny resaka. Satria tena en danger io. Averiko ndray, ianareo anciens généraux retraités, ho anareo senior politiciens efa misotronoroka fa tsy miditra tsetra tsony, fa efa nisafidy ny angina, ary tena tsara zany, mametraka ndray ny nouvelle génération, saingy à un moment donné, mila mitsangana ianareo. Satria nareo nahalala tsara ny erreur du passé, sy ny problème ankehitriny. Ary toteny nareo, satria nareo efa nisitaka ny vie politique. Fanao amin'ny tany mandroso rehetra zany. Rehefa misy crise politique afily anankiray, de miconsulter an'ireny olona reny président de la république. Eto tsy président no miantso fa za, tsinitsinina, fa aho mangataka an'izay. Ianareo leader charismatique toateny rehetra, tsy ao anatina dénomination fa maleo teny. Fa mana charisme zany hoe enony vahoaka teny. Ho anareo zanahariste. Ho anareo les mains invisibles de Madagascar. Ianareo no arorika ny unité nationale. Zay ny any fiatsoko. Tsy mana zavatra lavabe androany. Tsy resaka zavatra be dia be politique sy ny sisa fa tahotra noho ny fahitako ny lecture ny zavatra am'izao fa tena mifampiantsy am'izao fotoana zao reo zavatra reo, ny caste, ny resaka fivavahana, ny resaka régional, resaka problème na hoe merina scotier, tena misy arlisme mahomby satria le olona ao anatin'ny vanim-potoana maivay de iny lalaovin'ny olona iny fery iny. Mahatsiaro any mopera Remir Albert nijery ny archive-ny tandroany maraina. Mais à chaque fois misy crise politique eo amin'ny firenena anankiray de io foana zao zany foazony olona io resaka problème na tribalisme, problème na communautarisme. Fa cette fois-ci le izy na de efa fanao ary zany tady hivadika zavatra hafa. J'espère que je me trompe. Mety hiteny nareo non, ianao diso za moa zay foana fiteny olona hoe ianao diso mieritreritra zavatra lavitra loatra. Nia je préfère mieritreritra zavatra lavitra fa mipetraka miarorika. Nia teniko foana hoe aleo za ho se tromper. De milamina ny tany. Toy izay hoe nitombona le aiahako de nefa tsy miteny dia raikitra gidragidra. Zay tsy ho zakako. Je préfère me tromper largement mihitsiny. Zay fa misaotra anareo naharaka neno fa tsy zavatra lava be ty ataoko ty fa
zay ihany fa dia misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany tompoko. Raharosoa.